averina ety amin'ny fohy be fampafantarany toetry ny andro ety Pasapitindray isika amin'izao alarobia maraina fahavalo ny volana martsa 17 izao. Raha izao no vao tafaraka aminay dia manolotra ny araba ho anao. Mahakasika an'ilay rivo-doza Enaho dia efa niena ny heriny ka lasa tempête tropicale modérée izy tamin'ny 7 maraina teo. Tany amin'ny district Nandilamena no nahitana azy faritra Alaotra Mangoro mikisaka amin'ny hafainganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora. Somary atsimo mianatsimo andrefana ny diana zany hoe mizotra makaty Antananarivo zany ary mahatratra 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary mitondra tafiotra hatrany amin'ny 70 kilometatra isan'ora izy. Noho izany dia mbola miatratra ny filazana loza miloko mena na loza mitatao na ihany koa loza miatra ho an'ireto faritra manaraka ireto Fatry Diana, Sofia, Sava, Analanjirofo, Antsinanana, Alaotra Mangoro, Maheva Tanàna, Boyeny, Betsiboka ary ny faritra Antananarivo teo aloha izay misy ny faritra Analamanga, Bongolava, Itasy ary Vakinakaratra. Miatra kosa ny filazana loza miloko mavo na loza manambana ho an'ny faritra Ambatomainty, Morafenobe, Miandrivazo, Amoronmania, Matsiatra Ambony, Iorombe, Atsimo Atsinanana ary Vatovavy Finandry. Ny filazana loza miloko maitso kosa na loza fanairana ho an'ny faritry Anosy, Androya ary ny distrikany Betioky, Ampany ary Benenitra. Dia izay indray ny vaovao afaka natolotra ho anao ho an'ny filazana momba ny rivo-doza Enaho. Manome fotoana anao afaka fotoana fohy indray izay avy eto amin'ny Météo Madagasikara. Mandrapeo ny ireto.